soatoavana maha-olona ary indrindra koa ny soatoavana maha-kristianina. Be dehibe ny mety ranty na votoatin-kevitra miseho amin'ireo tambazotra tserasera maro isan-karazany, fa maro ireny tsy manaja ny soatoavana maha-olona ary indrindra maro ireny tsy manaja ny soatoavana maha-kristianina. Ka izany no anisany hoe fanentanana antsika eo am-panatanterahana ireo asa izay ataontsika dia tokony hijery ireo lafiny roa ireo sika, dia ny hoe soatoavana maha-olona anisan'ny kristiana mandinika amin'izao fotoana izao. Ny fandinihana nataon'ny Papa Leo XIV manambara hoe mifandray isika fa tsy miombona, mifandray fa tsy miombona. Miromborombo izy ny fifandraisana fa miaina ny fiombonana. Miromborombo be izy ny fifandraisana ny fahamiainana fiombonana, ny fifankatiavana ary ny fifandraisana tena izy eo amin'ny maha-olona. Fandalana mandraikariva ny fahamarinana, ny fifankatiavana ary ny fifandraisana tena izy amin'ny maha-olona. Ataoko fa nanampy antsika ny ainan'izay ny fampianarana ny famelabelaran-kevitra nataon'ny Mons-Père Franck Omaly. Hanampy antsika ahian-danjalanja araka ny tokony izy ireo fitaovana vokatry ny teknôlôjia eo ampelantanantsika, mba sady voaja ny maha-olona, voaja ny soatoavana maha-kristianina. Ka amin'izay fotoana izay dia ho lasa fitaovana mahomby amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly sy amin'ny fampanjakana ny sy fiadanana ireo haino na ny fahavaratra fa mba ho natiny vanim-potoana ny maintany mandrakariva ao anatin'izay. Raha ohatra ka hitanareo fa misy mpampiofana afaka, mpampiofana azo antoka afaka hanatanteraka an'izany any amin'ny archidiocèse tsirairay avy, dia arapaina tamandroa ny fandraisana anjaran'izy ireo. Izany akory tsy midika ny tsy fandehanan'ny ekipa nasionaly any mijery fotony ny zava-misy renao any amintsika tsirairay avy. Sorona masina ohatranay zao tamin'ny taona nandeha tany avelany dia tsy nitondra sorona masina tamin'ny teny malagasy. Izay rehefa nankalaza sorona masina amin'ny teny malagasy dia tsy maintsy nampiasa ny zay fitaovana teo am-pelantanana. Teo indray koa hoe rehefa mandeha manao tournée tsika indraindray mety tranga izany, adino ny menaka, adino ny sorona masina, dia ireny zany afaka mampiasa an'izay tsika. Fa tsy hoe ho ajanoko mihitsy ity fa mavesatra zay ndray hifankamoana zay efa tena hoe finiavana samihafa zay, fa hoe raha mbola azo atao dia aleontsika mampiasa ny boky mandrakariva. Fanentanana angamba no ataontsika ho an'ireo kristianina izay mampiasa ny telefona mandritra ny sorona masina, satria dia be dehibe ny mampiasa telefona analana rano vaky-teny, dia eo indrindra ihany koa ny firana. Fa biazina ny olona angamba hoe ary ny amo zay mifanaoko rehefa raha mitondra telefona any am-piangonana dia hoe ataovy mody avion le telefona, ataovy mody avion dia amin'izay sady tsisy message tonga ao, tsisy appel tonga ao, tsisy ninona tonga ao. Misy fifatohana zany, afaka mifantika anao zany amin'izay, satria raha tsy mody avion io dia misy masazy latsaka tapika dia variana amin'iny eo zany ianao, lasa distrait ozy tsika. Fa fanabeazana zany tokony ataontsika amin'ny olona hoe araka ohatran'izay tenentsika teo hoe ny fitaovana rehetrarehetra dia tsara daholo, fa tsy maintsy biazina kosa ny olona mba ahay ampiasa azy araka ny tokony ho izy. Dia izay angamba tokony ataontsika hoe fanabeazana ny olona hoe rehefa ampiasa telefona, hitondra telefona ny am-piangonana, ampiasaina amin'ny firana, ampiasaina analana vaky-teny, ataovy mody avion izy dia amin'izay tsisy manelingelinanao rehefa
voaka dia azo ampiasaina indray a ny intelligence artificielle ao anatin'izay raha tsy fantatro koa mety hisy asa miservera isamolona tantarany intelligence artificielle koa ngamba rehefa tsy hoatsy efa misy hoe fa raha azo atao indrindra hoe tompoko a dia aoka itsika media katolika isika miasa mivonisehatra ny media katolika mba tsy hampiasa ireny zavatra tsy ara-dalàna ireny. Zay zany no tokony fipetra raisitsika na hira io a na tantara io a na hafatra io na inona rehefa hitatsika hoe tsy ara-dalàna tsy mazava ny loharanony a ny aika tamin'ny intelligence artificielle na madio dia aleotsika tsy mampiasa azy fa izay le mamono ny endrika sy ny feon'olombelona. Dia itsika zany tokony ho modely indrindra amin'izay fitandronana zay hoe endrika sy feon'olombelona izay. Miangavantsika koa ampitany fisaorana any amin'ireo veka ray aman-drenitsika mankahery atsika amin'izay asa ataotsika amin'izao fotoana izao. Hitatsika fa miaina ao anatin'ny vanim-potoan-tsaritra ny firenentsika izao fotoana izao nefa fantatritsika ihany koa ny tanjaka izany hoe fampielezam-peo sy fitaovan-tserasera izany dia mila fitandremana be dia be ihany koa anatin'io na ny gazety an-tsoratra na ny pejy na ny radio indrindraindrindra. Dia anjarantsika ny mandanjalanja ao anatin'izay fa mety misy ny olona hanararoatra antsika, mety misy olona ihany koa ny hanentsika atsika, hanaratsy atsika ao anatin'izay. Fa ny zavatra tokony mibaiko antsika fotsiny zany dia hoe ny fijoroana amin'ny fahamarinana, ny fihavanana ary ny fanajana ny maha-olona. Ireo zany no tokony mibaiko antsika: fitandrona ny fahamarinana, ny fihavanana ary ny fanajana ny maha-olona. Dia tena farany efa nitenena teo ihany resaka pejy izy ity. Misy pejy maromaro mety hoe ao anatin'ny diosèse iray mety misy pejy maromaro, mety misy fantatrareo mety misy tsy fantatrareo. Fa anjarantsika ihany koa zany no mba manampy an'ireny olona ireny mba ho ara-dalàna sy mba ho azo antoka ny zavatra vokany. Maty zao